Elizabeta izay havany rahavaviny grande cousine nagany filazana azy izay vao naheno ny feony fotsiny dia nibitabitaka ny zanaky Elizabeta izay tao anaty kibony. Raha naheno ny feony Marie izay efa nitoejaza izay efa nitoerany Jesosy tao anatin'ny kibony. Tiako Maria ny tiam-piandohana ry havana fa ankalazan'ny Noely tsika ao anatin'ny fotoana andro maromaro vitsivitsy izay filazantsika azy. Ary rehefa ankalaza izany ny olona dia angamba azo lazaina hoe ao anaty fifaliana no ankalazana. Angamba azo lazaina hoe ao anaty firavoravoana no ankalazana. Fa tsisy olona hoe ankalaza na ihira na idera ao anatin'ny teny hoe ankalaza dia zara raha miondrika, zara raha mitraka, to miondrika, to miketrona mandrakariva, tsy misy fifaliana miseho ety ivelany. Ka raha ankalaza zavatra anankiray isika dia ny olona mankalaza dia olona mahatsapa fahasoavana ny raisiny teo amin'ny fiainany, olona mahatsapa fifaliana mivoaka avy ao anatin'ny fony, olona mahatsapa fa mandray fahafahana, fanafahana ary mandray fahamonjena ao anatiny ao. Ka raha ankalaza ny Noely isika ry havana dia mila tsapatsika izay fifaliana izay, mila tsapatsika izay fanafahana tanteraka ao anatin'ny fotsika izay, mila tsapatsika izay famonjena ho raisitsika ao anatin'ny fotsika izay. Ny olona mbola mifatotra nefa ry havana dia tsy afaka maneho izany fifaliana izany. Ny olona mbola tsy hay, tsy mieky ary tsy maneky hiala ao anatin'ny ziogany fahotany tsy mbola afaka migoka izany fiadanam-po izany, satria mbola misy zavatra manery azy tsy ahafahany dery, tsy ahafahany mankalaza, tsy ahafahany mifaly tahaka ny olona rehetrarehetra. Noely tokoa dia fankalazana. Betsaka nefany amin'izao vaninandro zao mety misy eto amintsika tsirairay avy eto no mahatsapa fa mety tsisy Noely andeha amin'olony ty indray mandeha ty, mety tsisy Noely andeha arak'izay tokony ho izy ty indray mandeha ty, satria be loatra ny olana miseho amin'ny fiainana, satria tsy afaka manao fety tahaka ny olona rehetra ty indray mandeha ty, satria mety tsy ampy eo am-pelantanako, satria mety tsy manam-bola, satria mety mitaraina ny lafin-javatra maro samihafa eo amin'ny fiainako, tsy manana akanjo mety tsy anampitaona koa ka tsy afaka ankalaza izany Noely izany. To mety vaninandro mampitamberina zavatra maro manavesatra izany Noely izany. Toa mety fahatsiarovana alahelo no nisy tamin'ny fotoana lasa raha nankalaza ny Noely. Anka tsy mety afaka ao anatin'ny foko, tsy mety afaka ao anatin'ny saiko ny mbola zavatra rehetra nangeja any nandritran'izany fotoana izany. Toa fety tahaka ny fety rehetra ny andraisantsika izany, toa fety ohatra ny miexige fifaliana izany, toa fety ohatra ny miexige fananam-bola izany, satria ny olona rehetra mety hanome fanomezana, ny olona rehetra mety hanana akanjo vaovao, ny olona rehetra mety ankalaza izany amin'ny fomba maro samihafa amin'ny fety be anga. Kanefa dia mety isika tsirairay avy zao ao anaty ao na dia tonga aza ny Noely mety tsy mahatsapa tanteraka ny tena hevitra izany fifaliana Noely izany, mety tsy mahatsapa tanteraka ny tena dikany izany fankalazana ny Noely izany. Eritreretintsika angamba fa toa ohatran'ny hoe anniversaire dia mila manasa olona maro, mila misy fisehosehoana, mila harena izany vao afaka mankalaza ny Noely araka ny tokony ho izy. Zavatra misy nefany dia mety reraka koa ny saina ao anatin'izany, ao anatin'izany fanomanana ny Noely izany. Mety reraka simba ny eritreritra toa ohatrany androso amin'ny Noely, androso amin'ny fankalazana, androso amin'izany hoe famonjena, fandraisana famonjena izany nefany manodidina amin'ny fiainana toa ohatran'ny vao miha milentika, manodidina amin'ny fiainana toa vao miha misy olana, dia hoe mba tena mba anjara koa ary ve izany famonjena izany. Toa sarotra no anatena famonjena manoloana ny zavatra hitan'ny masoko,
manoloana ny zavatra eritreretiny saiko, manoloana ny fifamaofonjavatra rehetra izay manodidina ahy. Inona no mety anton'izany ry havana? Satria ataony olona mifatotra ahoana tokoa no iompy fahafahana. Ataony olona izay ao anatin'ny sarotra, ataony olona sahirana ahoana tokoa ny iompy sy ravoravo. Ataony olona miafy ahoana tokoa no mbola eritreritra andany. Satria te hitovy amin'ny hafa anga, satria te mba hanao fety anga, ataony olona izay voageja tokoa no iompy an'izany fanafahana izany. Ny zavatra misy nefa ry havana dia izao. Ny anton'izany rehetra izany izay mety ampieritreritra antsika maninona no izany olo izany no mety tsy ho ahy, dia ny tsy fahalalantsika ny tena hevitra izany. Ny tsy fahalalantsika ny tena hevitra izany fahatongavana, famonjena eo amin'ny fiainantsika izany. Fahafahana sy famonjena tokoa no ankalazaina, fa aoka tsy ho adino ry havana fa tsy fahatsiarovana fotsiny akory izany hoe izany. Tsy mijanona ho fahatsiarovana nahaterahan'i Jesosy Kristy izany, fa izany dia fanomezana, ary mbola fanomezana tsy manam-pahatamperana. Fanomezana fanafahana, fanomezana fampanantenana, fanomezana toky ho antsika rehetra izay mbola mahatsiaro teny reraka, izay mbola mahatsiaro tena tretraky n'izao fiainan'izao ary omena izany maimaim-poana. Tsy nahatsara na ny alehibean'izany vanandro izany nefa araka ny teneniko hoe toy ny anniversaire amintsika olombelona no mampiavaka izany hoe izany. Fa ny alehiben'ny famondrapon'Andriamanitra izay atolony amintsika, na dia tsy mendrika ary sika, na dia mieritreritra ary tsy tanteraka ary sika, na dia mahatsiaro tena resy sy tsy mety tafavoaka amin'ny fiainana aza isika, na dia mahatsiaro tena fa gejan'ny olana maro samihafa sy ny alahelo mety mamatopatotra, dia hotoloran'Andriamanitra fanantenana isika, hotoloran'Andriamanitra toky isika, fanafana isika. Ka ny fifaliana avy amin'ny Noely akory, tsy fifaliana araka ny hevitrin'olombelona raha materialy izany, tsy fifaliana araka ny hevitrin'olombelona hoe hisakafo be izany, na hanao fety-goavana izany, na nolotra fanomezana izany, na hoe eo daholo ny fianakaviana sy ny olontiana rehetra. Ataony olona tsy manana fianakaviana ahoana no hifaly ao anatin'ny hoe tsy izay ny fifalian'ny Noely ry havana. Ataony olona mbola ao anatin'ny aretina ahoana no hifaly ao anatin'ny hoe raha ara-materialy ihany, ary raha ara-pahasalamana ihany no andraisantsika izany. Tsy izay ny fifalian'ny Noely ry havana, fa izao fifaliana satria voafidin'Andriamanitra isika. Anoloran'ny famonjena, voafidin'Andriamanitra isika. Anoloran'ny fanafahana, voafidin'Andriamanitra isika. Anehoany ny fahasambarana izay efa homaniny antsika tsirairay avy izao. Ary izany no anisan'ny mahatonga ny Maria eto raha niresaka tamin'ny Elizabeta izy. Nahatonga ny Maria naneho ny fifaliana. Ny fifaliana akory tsy satria izy no mendrika indrindra, tsy satria izy no tanteraka indrindra, fa ny fahatsapany mazava-dehibe tokoa an'izany fahasoavan'Andriamanitra raisiny izany. Nanekeny hitoerany izany Jesosy Kristy izany, satria tsy mendrika izy nefa voafidy anie. Olombelona tahaka antsika tsirairay avy ihany anie izy. Olombelona tao anatin'ny fahotana izy, tao anatin'ny tsy fahamendrehana izy, tao anatin'ny olana maro samihafa mety andavanandro izy. Ary izy raha miteny eto hoe fa mbola ambany indrindra izy. Mety mbola mieritreritra izy hoe mbola ambanintsika tsirairay avy izao. Tsika tsirairay avy izao mety mbola miaina fiainana afaka miaina, fa izy dia mbola mahatsiaro tena mbola ambaniny izany fiainantsika tsirairay avy izany. Ka rehefa olona efa atao tsinotsinona no naneken'Andriamanitra hitoerana, no naneken'Andriamanitra hidirana ao anatin'ny fomba, no naneken'Andriamanitra mbola anehoany famindrapo, mbola anehoany fahasoavana. Mahagaga rehefa ny fifidianan'Andriamanitra io tena mahagaga satria izay kely bitika indrindra amin'izao tontolo izao, izay ambany indrindra amin'izao tontolo izao, izay mahatsapa